Fanompoam-Pivavahana Alahady amin'ny kasoana no aminareo. Ny Fjkm Isotry Fitiavana sy ny Fjkm Isotry Fitiavana no ansika ao fivavahana io. Fjkm Isotry sy ny Fjkm Fitiavana ary manasanao avy anatoatra korekodao ny filazavana ny fifolo ka ny 14 no bebakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efatonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Sanatezana tena ataon'i Jesosy Kristy tokoa misy ny antrataony Zakariasy izay lehibe mpambo rehetra mpanaka ny afatratra nalaza azy tena hoe kasaolombeka. Rehefa kosa rehefa nampianatra an'i Jesosy Zakariasy dia nibebaka izy. Hoy izy hoe nibeko nalahina izazaka ary zaratra nalay mpambolana amin'ny fahamanana dia nibeka mabekatra. Ny fiangonana tonga ao amin'ny Jesosy tompo mpitondranao amin'ny famonjena soa amin'ny lalana. Tahaka ny Zakariasy nitezina notram-pahavahana fomba ho azy tao amin'ny rangaran'ny dia mankalazanao izay Jesosy malala satria faritra ny fitiavanao aminay. Ka nanika ao inona izao tontolo izao hitany sy hamonjy ny olonao very. Andriamanitra lehibe ianao, mpanjaka ianao be voninahitra nefa tsy nataonao zavatra mifikirana izany ny fitiavanao. Fa nanitry tenanao, niakatra fahorenao, niakatra famonjena hatramin'ny fahafatesana mba hanateran'ny azy amin'ny famarantam-pamonjena. Mankalazanao izay izany. Ankehitriny dia mbola mamandy anao lalana-tenanao. Tonga ho ainao telo tao anatinay. Ary izay mba tsisy hanamaso ary izay mba tsisy hanamafo raha mandresa ao ansinao izao. Miobetsaka ilay marina fonay ao anao. Izany ho hanateran'ny fanasitrananay, izany ho handeranay ao lalana-fivavahana. Jesosy malala, ny fikaronay ao amin'ny fonay. Mitoetra manjaka. Amen.
Leoni Romana Fjkm Romana Fjkm
Anio alahady fahatelo amby folo ny volana novambra, alahady faharoa amby roapolo manaraka ny trinité anio riavana, alahady hitondrana ambavaka ny fitantanana ny fananana eto anivon'ny Fjkm ibanjina antsika hatrany ilay loha hevitra mana hoe miomana andray ny mpamonjy. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo riavana no anatanterantsika izao Fanompoam-Pivavahana izao. Riavana malala ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafito eo alohan'ny seza fiandrianany. Amen. Ho fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra, andeha isika iara-mamaky ny salamo. Iara-ideran'Andriamanitra isika miaraka mpanao salamo manao hoe: Alleluia. Mideran'Andriamanitra amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny habeny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisy lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dihy, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Ako izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Alleluia. Amen. Mbavaka isika riavana. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay io, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao. Andriamanitra telo izay iray izay tonga nofo tamin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Mideranao ny tandrehetra, mideranao ny zavaboary rehetra izay noharianao, mideranao ny fiangonana ka avy tonga indray ato amin'izao tranonao masina izao. Tompo malalo, voko ny soa avy taminao loatra izahay ka tsy hainay tsy hilobava hidera sy hisaotra ny anaranao. Misaotra fa niainanay ny mahandriamanitra ny fahatsarananao izay nitantana anay tsirairay avy. Misaotra fa niainanay ny mahandriamanitra mpanavitra anao ka indro izahay velona tra-pamonjena.
Ity fotoan'ity tompo dia natokana hitondranam-bavaka ny fitantanana ny fananana eto anivony Fjkm, ary fotoana ihany koa hitodianay aminao Andriamanitra, hiderahanay, ankalazanay, isaoranay ianao amin'ny zavatra rehetra. Koa ny fanainao masina tompo no angatahanay mba hitarika anay feno, ka tsy hialeto izahay raha tsy misitraka ilay famonjena avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Dia amin'ny anarany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ivavakisika tompo ray tianay io, tonga indray ny fotoana izay hiainonay ny teninao. Maminay tokoa tompo ny miaino izany satria mahavelona anay ny teninao. Ka dia omeny fanainao masina ary izay ahafahanay mankatoa izay ambaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny filazantsara araky ny lioko toko 7:10 ny andininy 10. Filazantsara araky ny lioko toko 7:10 ny andininy 10 rakizy tanora no angalantsika ny afatry ny tompondray amin'ny tiany ity. Rehefa niarana ity isika dia ndinga isika hiara-maka izany rakizy tanora amin'ny anaran'i Jesosy, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny zanak'olona izay tenenin'i Jesosy eto rakizy tanora dia izy Jesosy Kristy mihitsy ilay zanak'Andriamanitra, ary ilay very izay teneniny hoe hitedaviny sy hovonjeny dia isika olombelona mpanota. Raha zavaina tsara zany izao soratra masina izao dia milaza hoe efa tonga Jesosy Kristy hitady atsika mpanota. Misy zazavavy kely izay rakizy tanora, Sandikely izay ny anarany. Sandikely nanana saka kely iray izay, mahafatifaty kely izay, tena tsy fony io saka keliny io, dia tena karakarainy tsara. Fa nisy fotoana rakizy tanora tafidy tao anatin'ny fitoranentana ilay saka kely, dia tsy hitany mihitsy nandritra ny andro vitsivitsy. Fa nandritra izay fotoana izay Sandikely dia nitady an'ilay saka keliny, nitedaviny foana satria tena tiany io saka keliny io. Dia rehefa tsy hitan'ilay izy rakizy tanora dia nalahelo izy. Dia rehefa nahita anazy nalahelo ny neniny, dia hoy izy neniny, Sandikely aza mitomany fa hividanako saka tsara kely noho iny saka very indry. Dia hoy izy Sandikely, neny nenahy iny ihany, fa tedaviko iny dia tsy maintsy hitako. Dia tena nitady rakizy tanora Sandikely. Fa rehefa nikariko izy dia tonga saina izy hoe ay mbola tsy nikarohako tao anatin'ilay trano nisy korotanentana. Dia rehefa niditra tao izy dia vao nanokatra ilay trano izy dia iny fahitan'ilay saka kely. Tena faly Sandikely nahita ilay saka kely, tena faly izy, sady ny sakambiny ilay saka kely. Iny fa na dia lasa nahi kely aza ilay saka kely fa tsy ny sakafo,
dia naloto kely koa satria tafahita ao anatin'ilay trano feno korotanetana dia tena faly izy sady tsy natakalo ny hafa ilay saka kely. Atsika koa rakizy tanora dia izao, isika koa efa very sika dia Jesosy mitady atsika. Fa tsarovy mandrakariva rakizy tanora fa isika tsy atakalo ny Jesosy afy izany fa neny Jesosy rehefa isika dia tsy hamelany sika raha tsy hitany, ary rehefa hitany sika dia karakarainy tsara. Dia hoy nge ilay soratra masina teo hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Aiza moa ny ahitantsika an'izany rakizy tanora? Liko atoko 7:20 ny 9:10 averentsika ary hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hivavakisika. Misaotra anao zay Jesosy fa efa tonga tokoa ianao hitady anay izay very. Indreto ary izay manantona anao, ho sasainao, ho diovinao ary ho vonjenao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry vavakisika, Andriamanitro, misaotra anao izay efa mbola nomenao anjara, afaka maksihan'ny teninao, koa mangataka amin'ny fanahinao masina izay mba hiasa mahery amin'ny mpamaky teny sy ny vahoakanao ary mitondra ny hafatrao. Hampangino izao fe rehetra tsy avy aminao mba hahafahanay miomana handray amin'ny mpamonjy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka maksihan'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Ezekiela toko 4:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, mamina ny hamelezana ny mpiandrin'i Israely. Eny, mamina ny ka ataovy aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, loza ny mpiandro ondrin'ny Israely izay mamahatena. Moa tsy ny ondry va no tokony andrasan'ny mpiandry? Ny taviny dia haninareo, ary ny volo ny tafianareo. Ny nafavy no nareo, nefa ny ondry tsy mba andrasanareo. Tsy manatanjaka malemy ianareo, na manasitrana marary, na manamatra amin'ny folaka, na mampody ny noroaina, na mikatsaka amin'ny very, fa loza loatra ny fampanomponareo azy. Dia miely izy satria tsy misy mpiandry, ary rehefa miely izy dia tonga rembon'ny bibidia rehetra. Mirendrenena tendrombohitra sy eny amin'ny avoana andrandraina rehetra ny ondriko. Eny, any amin'ny tany rehetra no elezan'ny ondriko, ary tsy misy mitady na miaha azy. Koa mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandro ondry. Raha velona koa aho, ho Jehovah Tompo, noho ny nahababon'ny ondriko sy ny nahatongavan'ny ondriko ho rembon'ny bibidia rehetra, satria tsy nisy mpiandry azy, fa tsy nitady ny ondriko ny mpiandry, fa ny mamahatena kosa no ataony. Ka tsy namahana ny ondriko, dia mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandro ondry. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro avy hamelon'ny mpiandro ondry aho, dia hampamoahiko ny amin'ny ondriko izy, ka hisoroko tsy hiandry ny ondry intsony.
dia tsy hamahatena intsony ny mpiandro ondry fa hovonjeko eo amin'ny vavany ny ondriko mba tsy ho azony hohan'ny intsony. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka. Lioka 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romana. Romana 7:13 ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 14:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izany Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha an-trano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe, indro Tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ary tokony nanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa lasa ny alina ka efa mbe akaiky kokoa ny andro. Koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra-trena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangatsangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Fa hitafidy Jesosy Kristy Tompo, raza miany amin'ny nofo hatateraka ny filany. Amen. Ny filazantsara araky ny Lioka 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10
ry avako malala no akatsika ny afatry ny tompo amin'nyity an'ity filazantsara araky ny lioka toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10 izay misy ny tantarany Zakaiosy. Anisan'ny foto-kevitra hoentin'ity filazantsara araky ny lioka ity ry avako dia hoe tsy misy karazan'olona na izy na iza tsy ao anatin'ny antson'ny mpamonjy. Tsy misy karazan'olona na izy na izy tsy ao anatin'ny antson'ny mpamonjy. Zany hoe ny olona rehetra izay very na jiosy izy na jentilisy izy nizanizy izy dia isitraka ilay famonjena izay omeny Jesosy Kristy avokoa. Anisan'izany ity lehilahy iray ity izay atao hoe Zakaiosy. Tsy misy tsy malala an'izany fa raha ankizy tanora zao ny antaninana izany dia hainy tsara zany hoe izy zany Zakaiosy zany. Fa izay averina amintsika kely indray maka fa raha amin'izao fotoana izao ity lehilahy ity dia ity ilay antsoina hoe directeur des impôts. Sefo izany eo amin'ny sehatry ny asa izay ataony. Sokajiana ao anatin'ny olona ambony, ao anatin'ny olona manam-pahaizana. Zany hoe tsy olon'olom-pony izy ry avako malala. Fa saingy kosa noho ny kolikoly izay nisy tao aminy, noho ny fanararaotana, ny firaisana tendro tamin'ireo manana mpanjanaka, dia lasa tsy mamioditra teo amin'ny toeram-piasana izy, teo amin'ny fiarahamonina izy, sady tsy nankasitrahan'Andriamanitra ihany koa ny zavatra nataony. Ilay lampamory rehetra ity anefa dia nitady fatratra an' Jesosy Kristy noho ny fahalalany no momba an' Jesosy Kristy hoe iza marina izany. Fa tao ambadika izany Jesosy Kristy koa niandry fatratra azy. Miomana handray ny mpamonjy. Ho aisy ianao ihany koa miomana handray ny mpamonjy. Sika samy manana ny sehatr'asa izay misy asika, mety ao ny sefo, mety ao ny mpiasa tsotra, mety ao ny tsy miasa, samy manana ny sehatrany. Fa isika miandry ny mpamonjy manakambara amintsika ry havana ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'ity. Andeha ary jerentsika hoe ho anao izay miandry ny mpamonjy voalohany safidio tsara ny toerana izay alehanao. Safidio tsara ny toerana izay alehanao. Eo amin'ny andininy 4 tapany voalohany dia toy izao mivaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia niazakazaka ny aloha i Zakaiosy ka nananika aviavy hizaha an' Jesosy. Amin'dika teny eo ambonana ry havako malala ity hoe aviavy ity ilay antsoiny hoe amontana. Zany hoe karazana aviavy ihany izy fa aviavy maniry eny amoron-dalana. Aviavy ity zany. Nanantona an'io aviavy io Zakaiosy raha hijery an' Jesosy. Fa inona moa ny dikan'ity aviavy ity atao anatin'ny soratra masina? Ny aviavy ry havako malala dia io lay toerana famakiany rabi-jiosy ny lalàna. Ny lalàn'Andriamanitra. Eo ambany aviavy ny toerana famakina ny sitrapon'Andriamanitra, fandinihana sy fianarana ny soratra masina. Zany hoe manan-danja be zany ity aviavy ity, fa eo ny ahitana ny tavan'Andriamanitra. Amin'ity toerana izay nosafidiany Zakaiosy ity zany dia tsy nifidy toerana fotsiny izy, fa tena nisy heviny toerana izay andianany. Maninona tokoa moa izy ny tsy hoe nijery an' Jesosy izy dia teny ambony hazo tsotra ny nandeha, na hoe teny ambony poto, tsy haiko nefa nisy poto tamin'izany na tsy nisy, nandeha fa nisafidy ny aviavy satria ny aviavy ilay toerana ahitana ny tavan'Andriamanitra tamin'ny jiosy taloha. Fa tao alohan'izay nahatongavany teo amin'ny toerana ry havako malala Zakaiosy dia niezaka nandresy ihany koa izay sakana maro samihafa izay tsy ahatongavany teo amin'ny toerana io ka tsy ahitana ny Jesosy. Anisan'ny sakana izay noreseny ny momba azy manokana. Nanetry tena tanteraka izy. Voalaza teo hoe olona nanana ny maha izy azy izy, nanam-bola izy, ary manan-karena izy raha teo amin'ny sehatra izay nisy azy, kanefa nila famonjena izy, nila ny Jesosy. Zany hoe nanana fanetretena tanteraka izy, nifoana n'ilay avinavina tao anatiny, ka noreseny anatonany an' Jesosy. Fa anisan'izay ihany koa noreseny dia nandresy ny fahalemeny ara-toebatany ihany koa izy.
olona fo izy sisika ao anatin'ny olona be deaibe fa nezany noresena izany ry havako malala. Noresena ihany koa izay mety hovavan'ny olona tsy hatongavany eo amin'ilay aviavy, eo amin'ilay toerana masina izay ahitany any Jesosy. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, safidia tsara ny toerana alehanao raha miandry ny mpamonjy isika. Safidia tsara ny toerana alehantsika raha miandry ny mpamonjy isika sao diso adresy. Safidia tsara hoe aiza ny toerana ahitana ny voninahitr'Andriamanitra, aiza ny toerana filazana ny sitrapon'Andriamanitra, aiza ny toerana ahitantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Any an-tsena ve misy mpitory-teny be deaibe any an-tsena any amin'ny trano fandihizana ve mety misy any an-tranontsika ve meanao fampivavahantsika ny an-tranontsika. Samy manana an'izay eritreretintsika fa izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra atsika amin'ny ity anio ity, izay toerana idealy indrindra endrasantsika ny mpamonjy dia ato amin'ny trano fiangonana. Fa mandrakariva ry havako malala, maro koa ny sakana izay tokony ho toerintsika mba hahatongavantsika ato amin'izao toerana tsara hiandrasantsika ny mpamonjy izao. Toery ny avinavim-panahy. Raha ny avinavina ianao tonga ato amin'izao toerana izao dia zava-poana tsy ahita ny tavan'Andriamanitra. Toery ny fahalemena ara-batana, ny toromasom-panahy rehetrarehetra. Fa raha tonga eto isika niezaka ny fo maraina nanohatra izay mety ho fakam-panahy rehetrarehetra ka tonga eto isika ka atory fotsiny alehantsika eto, mandeha ny tory-teny dia misy matory, dia tsy ahita ny tavan'Andriamanitra isika ary tsy ahita ilay famonjena omeny Jesosy Kristy mihitsy. Fa ho aizy ianao izay mitady ny mpamonjy, ho aizy ianao izay mitady ny mpamonjy, andeha hisafidy toerana tsara isika. Ary teny efa toerana tsara izao safidintsika izao, ary andeha hiezaka hanohatra ny sakana rehetra izay tsy hahatongavantsika ato amin'izao toerana izao. Safidio tsara ny toerana izay alehanao rehefa miandry ny mpamonjy ianao. Fa ny faharoa ry havako malala dia izao, ho atsika izay miandry ny mpamonjy mandraisa fanapahan-kevitra ho amin'ny tsara. Ho atsika izay miandry ny mpamonjy mandraisa fanapahan-kevitra ho amin'ny tsara. Izaka io seto ry havako malala, rehefa nahita ny Jesosy iny any 9:9 ahitantsika izany. Rehefa nahita ny Jesosy izy ka niteny azy Jesosy hoe midina faingana ianao. Dia inona no nataony? Nidina faingana izy ka nampetrahana azy sady faly. Sady faly. Ny fanapahan-kevitra tsara izay noraisiny Zakaiosy voalohany izany teto ry havako malala dia nanatanteraka mpifaliana izay lazainy Jesosy. Raha niteny Jesosy hoe midina ianao, nidina mpifaliana izy. Izany ihany koa ny endrasan'Andriamanitra amiko sy aminao rehefa tonga ato amin'izao toerana izao. Ataovy amin'ny mpifaliana ny baikony Jesosy. Ataovy amin'ny mpifaliana izay asa-panaoviny Jesosy atsika amin'ny fiainantsika rehetra, indrindra amin'ny asa fanompoana. Ataovy am-pifaliana ny fideranan'Andriamanitra izay antom-pisitsika ihany koa. Fa fanapahan-kevitra faharoa izay noraisiny Zakaiosy ihany koa ry havana dia ny nanapahany hevitra hamitra-pihavanana amin'Andriamanitra sy ny hafa. Hamitra-pihavanana amin'Andriamanitra sy ny hafa. Teto izy dia niteny hoe omeko ny malahelo ny atsasaky ny fananany, izay tena fampitrana-pihavanana amin'Andriamanitra mihitsy satria nanana ihany izy. Nefa tsy nahavita nanome ny malahelo. Nefa hozy izy ny teny soratra masina hoe sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Zany hoe nanana izy fa tsy nahatanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra, zany hoe elony teo anatrehan'Andriamanitra raha ny zavatra azo ny tanany natao, nefa tsy nataony tamin'ny asa fanompoana. Niezaka izy namitra-pihavanana tamin'Andriamanitra. Fa teto ihany koa dia niezaka izy namitra-pihavanana tamin'ny hafa izay niara-monina taminy. Omeny avo, onerany avo efatreny izay zavatra nalainy tamin'ny olona tamin'ny fanambakana.
namitra-pihavanana tamin'ny hafa ihany koa izy ry havana ary mifameno ireo fanapahan-kevitra zaka iosy ireo avy mihavana tamin'Andriamanitra izy dia rehefa avy eo mihavana amin'ny olona indray amintsika kristiana zany tsy mitombona mihitsy ny hoe efa mivavaka dia efa navelan'Andriamanitra ny eloko dia efa milamina tsara zay efa milamina ny anasy Andriamanitra fa azy atao ny hafa indray tsy olako fa amin'Andriamanitra ary afaka dia mandalo dingana tsara rehefa avy milamina ianao sy Andriamanitra andana lameny koa ny ianao sy ny namanao. Misy olona manana alahelo aminao ve? Nanao fanafitoana tamin'ny hafa ve ianao? Dingana omen'Andriamanitra anao ary fanapahan-kevitra tian'Andriamanitra ho tanterahanao. Ny anananao fihavanana ho amin'ny hafa ihany koa. Fa ireo dingana rehetra ireo raha tanterakitsika ireo izay tanteraka ity lehilahy iray ity dia hoy Jesosy Kristy namaly azy any amin'ny andininy 7 farany hoe anio no tonga ato amin'ity trano ity ny famonjena. Ho asianao izay mitady famonjena dingana ireo tsara rana ihany koa. Ho asianao izay mitady famonjena sy miandry fatratra famonjena andeha hanapa-kevitra ho amin'ny tsara. Ny tsara tanteraho am-pifaliana ny asan'Andriamanitra. Ny tsara ny havana faingana amin'Andriamanitra. Ary ny tsara andeha ifampiavana ihany koa fa izany didin' Jesosy Kristy izay nomeny ho antsika. Raha fitianariavako malala ary izay voalaza dia izao. Izay mahay misafidy tsara ny toerana alehany andraisany ny mpamonjy sy izay manana fanapahan-kevitra tsara izany olona izany no andray famonjena. Mahereza ary avako fa matoy izao sy anao tonga eto dia tsara safidy isika. Matoy izao sy anao tonga eto niezaka nandresiny sakana maro samihafa isika. Mahereza fa ny fibebahantsika ihany koa no mahatonga antsika hiavana amin'Andriamanitra ary andresy lahatra ny fotsika hiavana amin'ny hafa ihany koa. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa ho antsika rehetra izany teny izany. Amen. Andesika hivavaka ry havako. Misaotra anao izay Jesosy fa tsapanay tokoa ny fitiavanao anay. Ary fantatra efa tia hamonjy anay tsirairay avy ireto ianao. Fa nizaniza tokoa izahay Jesosy tonga eto dia tianao vonjena. Notoroanao lalana izahay mba ahay safidy tsara izay toerana alehanay hiandrasanay ianao. Dia ato amin'ny toerana masina izay misy anay ahitana ny tavanao Andriamanitra. Notoroanao lalana ihany koa izahay mba hanananay fanapahan-kevitra tsara eo am-pendrasana anao ka anao am-pifaliana izay ampanaovinao Andriamanitra. Anao am-pifaliana ny didin' Jesosy Kristy mba hifankatiavanay izahay samizay. Indrindra anao am-pifaliana ny fihavanana aminao Andriamanitra. Tompo malalo, izany tokony toe-panahy tokony hanananay raha miandry anao izahay. Manoloana izany anefa Andriamanitra dia tsy tanteraka izany. Manoloana izany anefa Andriamanitra dia menatra ihany izahay, manondrika alohanay eto anatrehanao. Fa matetika izahay Tompo malaina ihany, tsy resinay ilay sakana maro samihafa izay tsy ahatongavanay eto amin'ny tranonao masina. Eny fa natonga eto azy izahay tao tsy tanteraka ihany. Fa ny fahalemenay rehetra dia mbola tazominay ao anatinay ao ihany. Mifona aminao izahay Andriamanitra fa izahay ireto dia tena tsy mahay
manao ampifaliana ny asanao fa raha nomenao andraikitra maro be izahay tao memenina ihany indraindray to tsy mba mavitrika amin'ny fanaovana ny asanao ambaikinao Jesosy Kristy mifona aminao izahay Andriamanitra fa raha nambaranao hoe mila miavana izahay reto mihitsy ilay tsy manana fanetretena tsy te hiavana mifona Tompo mandoalika eto anatrihanao izahay mamelany eliko efa mpanoty izahay mamindra fo aminay fa indreto izahay vonany bebaka marina eto anatrihanao indreto izahay vonana andray le famonjena izay omeny Jesosy Kristy ho anay dia amin'ny anarany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Revana malala n'Andriamanitra ivavahantsika dia tena Andriamanitra mpamindra fo ho antsika izay nibebaka marina teo anatrehany ka ny fona ihany koa andeha iraiso ampifaliana eo ampitsanganana ny teny famelan-kely koa izay omen'ny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, aviary fandahatra isika ho Jehova na dia tahaka anjaka azy any fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza dia tahaka ny volon'ondry fotsy raha manaiky sy ankatoy anareo dia hihinana ny vokatry ny tany. Anio no efa tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanak'Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very ambara riavana fa voavelany eloko no ny anarany masina amin'izao sy izao aza manota intsony. Amen.
ho antsika izay voavela eloko ariavana dia say anambara tokoa ny fanekempinotsika eo anatrehan'ny tompo. Ny fanekempino lalahara faefatra no iarahantsika mifandimby izao riavana. Izao hitarika ianareo kosa mamaly. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataony izao no mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen.